seua tsy hiamitry amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana nanome fepitona ho an'ireo nanao fanorenana ambony lakan-drano etsy amin'ny fitoambin'ny kilometara volan-kefo esana manala fanantenam-panjakana olana goavana ny fanoratana mila vaolana madian'izany hotely-tana PLFR amby 20 samba ny tao anatin'ny 17 taona no nisy asam-bomerana dinika telopolo aritra izinandro zany alarobia 17 jona amby 20 falitafaraka amin'ny andray tongo-kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny arabany manasana ao am-panajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany pejiny politika sy ny raharam-pirenena avy hatrany mandeha anjambany tsy misy soro-dalana mazava ny fitondrana ny firenena izay ambara fafanavaozana hoy ny olom-pirenena manjavozavo amin'ny olom-pirenena ny tiany mpitondra atao sy ny fanapaha-kevitra raisiny tsy tantaratra ny fanavaozana fa fitohizan-drarany teo aloha sy resabe no betsaka hoy ihany faneho-kevitra fanantenany maro ny tetiavana lalana tsara ny firenena ny fokonandohan'ny pirenena kanefa tsy misy fanazavana ny tena hitondran'izany fanampanazavana mbola tsy tonga saina anatsara ny fiainam-bahoaka ny mpitondra fanjakana matoa mbola tsy misy fiatsarana ny fiainan'ny malagasy ho ny faneho-kevitra fitiavan-tena no betsaka ka tsy mahagaga raha tsy tsapany fanavaozana sy fanovana dradradradrany isan'andro tsy tantaratra amin'ny asa tantarany mpitondra ny tena hitondrana ny firenena sy ny lalakizorana fa lasa resabe sy mandeha anjambany tsy misy tanjona tratrarina ho ny fanazavana tsy azo dikevitra fa tsy vita anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana saingy mampanay ny fomba fitantanana izay atao lasa fitohizan-drarany teo aloha ihany fiainana andavanandron'ny olona ny vao marary anazy dia moa dia efa hainareo ihany politika dony nefa mitondra anazy ka rehefa ny any ampanao politika mbola tsy tonga sainana tsara amin'ny fiainam-bahoaka tsisy zavatra vita eto nefa zavatra tsapatra amin'izao mpanao politika tsy mbola tonga saina amin'izany fiainam-bahoaka zany fa fitiavan-tena mibe aloha mahita mbola tsy hitako izay fanavaozana zareo koa ngamba vao tsy haiko hoe mbolana zay sa fito volana fantatra izay ho ataony fa raha zava-misy aloha raha vao manomboka tokony efa ho tsapatsapa hoe tena isy le izy fa ny fijeriko azy ohatrany tsy resabe fotsiny amin'ny resaka corruption zao mbola azo lasaina hoe mbola lavitra be tsika anatin'ny bonne gouvernance satria amin'ny resaka fanendrena olona zao tsy hanonona anarina ngamba fa azo lasaina hoe lasa ohatrany hoe kitrano an-trano le izy dia le presque le tanora le nitondra aira vaovao hoe nanantena hoe fiovana hoe satria tamin'ny début zao ny buan'le tolona hoe fanovana rafitra ka isiny nefa le zasotry hoe continuité an'le zavatra teo aloha ihany zavatra hoe tsisy zava-tsisy hoe changement hoe azo hoe tena hoe mivantana fa namin'ny resaka faneho-kevitra ary azo lazaina hoe lasa tafiainao anatina compression zany tsika fanantenan'ny maro hitediavana lalana tsara ny firenena ny fokonandohan'ny pirenena kanefa tsy misy fanazavana ny tena hitondrana azy manjavozavo tanteraka ny zava-misy ho hiatran'ny faneho-kevitra manaraka izany olom-pirenena fa lasa kiantro anatrano na sokajiny olombitsy fotsiny no tena hitondra hevitra ao anatin'izany maro folotsika satria tsy hoe hoaiza mariny tsika raha ohatra zao misy mpitondra fiara anankiray nataoko hoe reny amin'ny route nationale reny dia vao miakatra ao anaty tomobily izy dia miteny any voyageur hoe destination antsika Tamatavy fa ny amintsika amin'izao zany tsy hoe aiza ny destination antsika concertation nationale ny tenena nefa ny dia nefa le olona teny akanjo reny ary tsy manjay anjara ao anatin'le zasotry hoe olona samborina fotsiny le nefa ny atao hoe concertation nationale zany tokony hoe ao anatin'io ny engana amin'ny rehetrarehetra mihitsy nefa dia le zavatra somary foloa ny développement tsy azo eo fa tokony kosa mba fantatra hoe ahoana marina inona ny soro-dalana hitondrana le firenena taparitra isy avy eo fanangonana ny rehetrarehetra fa dia tena nihevitry ny vahoaka marina avy eo no avoaka ao tsy fantatra hoe ahoana na fomba anaovana azy na natanterana azy vahoaka izaziza no atsona hiatrika an'io sady ho konokonon'ny mpanao politika any indray dia anao resadresaka any dia vita dia hoe io indray hono vahoaka dia miaina fa tsy tena vahoaka le mahasolo tena mihitsy no atsona ny anay ianandrasana dia hoe ahoana ny anatsarana nyty Madagasikara ty rehefa mampitaha le firenena ao amin'ny firenena ny ivelany ianao dia mahatsiaro hoe mbola reraka tsika tsy afaka tsika
maro ireo fitakiana teny akianja saingy tsy misy fanatanterahana zany hatreto hoy ny fanamafisana. Azo atao tsara ny miara-miasa na mitady fiara-miasa amin'ny any ivelany saingy tokony fantohana betsaka aloha ny fahamana ny olana atao anatiny hoy ity tanora ity. Voatanam-piandohana nefa dia fahita taratra ny tsy fisiana mangarara amin'ny fitantanana na ny voarakitra ny politika mpanjakana azy tsy fantatra ny tena votoatiny. Mandroso sika ho izy saingy tsy fantatra hoe mandroso makaiza. Développement mantsy tsy voatery hoe azo eny eo azo ekeny zay satria ny fitambarana croissance économique no mamet développement ho an'ny firenena anankiray. Nefa ny déjà zao vao miainga ilay fitondrana dia mbola tsy tena mazava tsara amin'ny tanora hoe inona zao le politique générale de l'État. Mbola tsy mazava tsara hoe makaiza mariny ty fanavaozany ity satria ny but tamin'ny voalohany zao hoe transition le izy dia makany amin'ny fifidianana. Dia tamin'ny voalohany koa hoe ny chef fokontany dia vidineny fotony. Nefa ny amin'izao nefa mahendray zay amin'ny alalan'ny vaovao hoe apetraka indray le izy dia tsy hay hoe ahoana zany hoe en avance mais en avance vers où. Valvolana izao no nijoroany fitondrana fanavaozana. Samy manana ny famaritana natao hoe fampandrosoana ny rehetra, saingy tompona andraikitra ny fitondrana mijoro ankehitriny maneho asa mipaka amin'ny fiainan'ny bahoaka mba tsy ho lasa fahazarana fotsiny hoe fanavaozana fa hitondra fanovana amin'ny sehatra sy lafiny maro. Vavahena anivon'ny anteny miram-pirenena tafiditra ao anatin'ny asambomiery ireo solombavam-bahoaka mandinika sy miady hevitra mikasika ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola mpanjakana taona 2024 no volavolaina sy natolotry ny fahefana mpanatanteraka. Miady hevitra ao an'ny tombotsoan'ny vahoaka ireo depute raha ny fanazavana nomeny ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahenina. Mipetraka nefa ny fanontaniana ho kosa Ijoasy Eleonora raha tena mandinika tokoa na ho voafitaka toy ny tamin'ny votoatin'ny LFI ireo solombavam-bahoaka ireo. Tati-baovao Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Miditra ao anatin'ny asambomiery amin'izao fotoana ny fandinihana ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola mpanjakana sy mpantsiana na ny PLFR 2026. Maro ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny vahoaka mikasika ity volavolan-dalàna momba ny teti-bola ity hoy ny depute avy amin'ny boriboritany fahenina adidiny ny mitondra sy miaro ny tombotsoan'ny olom-pirenena mandritra ny adevitra amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tena andrany fanazavana no amafisiny fa iraisan'ny depute ny fijerenan'ny tombotsoan'ny vahoaka ary efa napetraka tany am-piandohana ny fiarovana afa tsy faran'izany raha tsy lany ny PLFR 2026 sy tafapetraka mazava ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Betsaka ny kina azo avy amin'ny vahoaka fa mahasolombavam-bahoaka dia tsy maintsy morona amin'ny vahoaka satria fantatsika tsara fa nisy tolona natao teto amin'ny firenena tolona natao midika fanavaozana tsy fanavaozana ekipa fotsiny ihany fa fanavaozana fomba fitantanana ary fantatrareo tsara fa hatramin'izay dia ankamehana no nanaovana nandaniana izany volavolana teti-bola izany fa tamin'ity indray mandeha ity dia nanokana fotoana lava dia lava mihitsy ny commission vao manomboka izay izao misy moa ny président ny commission eo ihany koa mpanina izay atao hoe amin'ny maha tompona ndraiky voalohany azy amin'ny teny miram-pirenena samy manana fomba fijeriny fa ny fomba fijery itovizana dia ny hoe ny vahoaka ny tokony jerena ny maraonisa ny tokony jerena na dia mety misy indro kely raha ilay LFI dia izay ny ilana an'ilay LFR mba hijerena izay mason'ny vahoaka. Isan'ny sehatra iray tena nitondra fampandrosoana ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana kanefa hatramin'izay ary nandritra ny fotoana na solombavam-bahoaka azy dia tsy ampy foana ny teti-bola ho an'ireo sehatra ireo. Tsy ampy foana ihany koa ny teti-bola ho an'ny anteny miram-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha Ijoasy Eleonora. Azo heverina araka izany afa ho an'ireo mpiasa eo anivon'ity androm-panjakana ity no antony nampiakarana ny teti-bola ny anteny miram-pirenena. Mametra-panontaniana moa ity depute teo aloha ity raha toka tena manao ny asany tokoa ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny asambomiery isorohana ny fomba fanao teo aloha. Ny tenako moa tsy tao anatiny tsy mahalala ny antonantony na tonga n'izany fanovana nampiakarana ny teti-bola ny anteny miram-pirenena sy nampidinana ny fambolena sy ny fiompiana fa raha jerevana tsotsotra fotsiny tokoa dia ohatrany hoe mahagaga ihany androm-panjakana moa ny anteny miram-pirenena ary anisan'ny zavatra niainana tamin'ny fotoan'androny tsy mahatody taona foana ny teti-bola ny anteny miram-pirenena ka izay ve ankehitriny mahatonga hoe mba nanana finiavana ny solombavam-bahoaka nametraka teti-bola atody ny taona
zay aloha zavatra anankiray fa na izanona tsy izany tokoa ka mifampandrosoana ny jerevana dia tsy misy mihoatra amin'ny fambolena sy fiompiana angambany eto amintsika satria tantsaha mibetsaka amin'ny malagasy na izanona tsy izany nefany sarotra amiko ny hiteny sy anambara hoe mety ve sa tsy mety zay ve ny tokony izy sa tsy zay noho ny tsy fahafantarako ny fotorany fanapahan-kevitra amin'iraisin'izy ireo fa io moa nisy le hoe etra mikasika ny fiara sy ny moto ny zavatra mandeha amin'ny milina zany dia hoe nomaniny teo aloha dia ny laniny ankehitriny dia niarany aiko moa zany hoe tsy mety ny zavatra iny fa tamin'ny fotoan'androny zany tsy dia namaky tsy dia nandalina n'le volavolan-dalàna teti-bolam-panjakana ireo sombavam-bahoaka ka tamin'ity indray mitoraka aty ve tena nanao an'izay fandalinana zay tokoa amin'ny antsipiriany ka nahatongavana ny fanapahan-kevitra zao zay no irariana hoe tena fanapahan-kevitra matotra ampiheverana no nataon'ireo sombavam-bahoaka fa tsy hoe sanatria mbola mitratra ny zotra amin'ny lalan-dririnina ihany ka hoe manangan-tanana mandany ny zavatra tsy fantatra sy tsy voahevitrevitra. Tsy anjaran'ny parlementaire ny famolavolana ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola fahasan'ny gouvernemanta ho ny fanamarian'ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay nanamafy afandraikitry ny solombavambahoaka ny mandinika sy miady hevitra momba ireo pitsopitsony heverina famila ahintsy sy atsaraina mandritra ny asambomera samy tao anatin'ny 17 taona no nisy fandraisana andraikitra tamin'ny fandinihana lalina amin'ny PLFR satria ny ekena fotsiny hatramin'izay ny volavolan-dalàna natolotra ho ihany isy tendra-ndrena soloniaiko. Fa l'exécutif, proposition de l'exécutif de nous vaina ita samba tamtatara nandritra zay roapolo taona zay no vaina mihitsy ary natombonay ny any fampianarana natombonay ny any jirama natombonay ny any fahasalamana ino tena tadidiko ino satria 14 milliards mihitsy natombonay tao anatiny donc zany io budget panjakana io le initial iny tena zava-dehibe dia tsisy fiovana izy ao donc zavatra nataonay ireny mbola tsisy fiovana ao fa kely fotsiny no tiany zareo ovaina dia misasana no tombo tsy nisy fampiakarana na ny karama na ny tombontsoa an'ireo député ao anatin'ny ity teti-bolana sy mpantsintira ny fanazavana fa ny fanatsarana ny karaman'ireo mpiasa mpanjakana miasa eo anivon'ny antenimieram-pirenena no isan'ny fangatahana na roso. Fanamiditra mpialana tsy ompikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC ny mpitsara Georges Merlin Rasolo nandrasana sy ny mpitsara Noelson William izay samy au conseiller solitena ny antenimieram-pirenena ao amin'ity androm-panjakana ity nambarany filohan'ny HCC fa nialatsinainy teo no voarainy ny taratasy fametrapalana avy amin'ireo mpitsara ireo. Narcisse Karazava sy mbola tsara no mitatitra ny antsipirim-baovao. Nisy ary voarainy filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny taratasy fametrapelana ireo mpikambana roa solitena avy amin'ny antenimieram-pirenena eo anivon'ny HCC raha ny fanazavana nentiny ity filohany ity androm-panjakana ity tsy misy idiran'io fametrapelana io kosa nefa ny antony nahatongavan'ny Florent Rakotoarso teny Tsimbazazandroany raha ny fanazavana hatrany manana 7 andro ireo solombavambahoaka anoloana ireo mpikambana nametrapelana-dreo anjaran'ireo député no mandinika sy misafidy ho izay hosolon'ny Georges Merlin Rasolo nandrasana sy ny Noelson William. Ny zavatra amin'ny HCC aloha dia zavatra ara-dalàna dolidoly matoa mahasamby jo eto anatrenareo zany fa tamin'ny alatsinainy le 15 juin za mihitsy nandray ny fametraham-pialana izy zola tsy misy olona zany voatery piasa mandrakizay ao amin'ny androm-panjakana anankiray fa araky ny voalaza ny lalàna mifehy HCC dia azo atao zany ny mametraka fialana ny fametrahan'ny fialana no ny antony manokana angamba izy angamba ny tataraina fa nazara tsy tataraina fa hoe no ny antony manokana ny mikasika ny zareo zany zay ny antony mametra-pialana fa ny zavatra confirmevako dia hoe misy tokoa le fametra-pialana ny diako aty zavatra hafa tanteraka fa izy le olona nametra-pialana manko zany le mpitsara avo nametra-pialana dia avy aty amin'ny antenimieram-pirenena no loaran'ny poirana dia efa fametraham-pialana io zany dia efa nadeka aty amin'ny zareo dia anjaran'ny zareo indray zany no mifidy an'izay hosorony zay miala.
raha lalanda ny tokony ho 7 taona ny feptom-piasana ireo mpikambana eo anivony ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana mety ho nisy tsindry ary mety ho izay ihany koa no hitan'izy ireo fa mety amin'ny rivotra politika misy amin'izao fotoana ho kosa ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika Joasy Eleonor isan'ny fanontaniana manitikitika raha ny fanazavana ny olona n'olo azy ireo lahy ireto eo anivony ity androm-panjakana ity farany izay olon'ny fitondrana teo aloha no maro anisy ary mpamadika palitao ny akamarony. Tsika moa tsy mahafantatra satria izany fametram-pialana izany dia izy rery tompony nanao ny fametram-pialana no mahafantatra ny antony na izany na tsy izany raha ny fitadizako azy ny iray amin'izy ireo ny mpanolotsaina avy Noelson William tamin'ny fotoan'androny dia azo lazaina hoe voafidy tamin'ny alalan'ny mpanohitra teo anivony antenimieram-pirenena izany hoe raha ny tokony ho izy izany dia anisan'ny akaiky ny fitondrana ankehitriny nefa ny raha izao fizotra an'izao satria midika izany hoe iroso amin'ny fanoloana azy ny eo anivony antenimieram-pirenena dia tsarakarak'izay eritreritra voalazako izay fa mety hiditra amin'ny fametrahana mpalotsaina izay heverin'ny zareo hoe fanandrify amin'ny zotra politika misy antsika amin'izao fotoana izao. Izany hovitraina ao anatin'ny ity fivoriana ara-potoana ity ny fifidianana ireo solitena roa avy amin'ny antenimieram-pirenena eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ho kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Mazava ho azy fa ny fametram-pialan'ny membre ao amin'ny ACC izay avy etỳ aminay raha ohatra ka raha vita izay fametram-pialana izay dia tsy maintsy ny présidentny ACC no mandray an'izay fametram-pialana izay ary izay alefany any amin'ny filon'ny fanavaozana dia ny filon'ny fanavaozana indray koa no manao an'ilay décret mangataka ny fanoloana azy mazava fa tsy maintsy élection mazava ho azy tsika tsy afaka metraka banga ao anatin'izay. Raha tsy ahivina efa andro maromaro zao no efa nisy resaka nandeha fa hosoloana ireo mpitsara ireo anisy ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'izany fa tsy ara-dalàna izany fanapa-kevitra izany ny alatsinainy teo moa no voalaza fa noraisan'ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny taratasy fametram-pialana izy ireo anjarasana arak'izany ny an'olo ny toeran'izy mirahalahy ireto eo anivony HCC. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray miankina amin'ny fanapa-kevitra raisina mialoha ho avy ny tanora iray. Tompona andraikitra ary tompona antoka-feno araka izany tsirairay amin'ny fameritana mialoha ny ho atao aorian'ny fahazonany baccalauréat sady antoka ny ho avy ny tsirairay izany no iantoka ny fampandrosoana ho an'ny firenena ihany koa raha ny faneho-kevitra samihafa. Fanadihadiana. Dingana ireto tsy maintsy ataon'ny tanora mialoha sy aorian'ny fahazonany diplôma baccalauréat ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny fanohizana ny fianarana. Io no hamaritra ny ho avy rehetra ka tsy azo atao antsirambina. Tsy atao anatin'ny aitraitra na vokatry ny baiko ny hafa na fanarandry ny rano fotsiny anefa izany fa mitaky finiavana avy amin'ny sambatan'olona tsy ho diso safidy ka hiteraka fahavoazana. Ho an'ireto tanora ireto miankina amin'ny fivoaran'ny zavamisy sy ny traikefa ny safidy. Ny antin'ilay avakale informatika satria misy efa amin'ny tontolo numerika atao zao tsika amin'izao dia le izy koa ao anatin'ilay objectif akile satria raha hoana manokana zao dia hanao création na jeu vidéo zay zao ny tanjoko dia voalohany aloha mila matematika aloha dia informatika sarotra be raha hoe ray aman-dreny no safidy dia raha hoe tsy ho fanaraka zavatra tiana ilay izy dia sarotra be manatanteraka azy. Fa manana hevitra hoe ianao informatika izany ao aoriana amin'ny bac satria amin'izao zany izay mora hitana asa efa vita mihitsy amin'ny fianarana arakarak'izay budget eo am-pelantanana ihany miankina amin'ilay budget moa zany ny ahafahana manohy an'ilay fianarana. Raha mahavita doctorat moa zany afaka atao ohatra hoe développeur zao ny tiako atao azoko asa ilay izy fa na titery ty eto Madagasikara mantsy zao ilay informatika be dia be mihitsy manao anazy fa sira hoe ahitako asa ilay izy. Samy manana ny manavana anazy ny tsirairay manomboka eny amin'ny kolejy ka hamafisiny eny amin'ny lycée mba tsy ho sarotra ny hatongavana amin'ny tanjona ireny.
tombony ho an'ny tena raha teo izany raha tratra ny tanjony ka mba ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana fa tsy ho lasa vesatra indray ka hiandry toloram-potsiny. Anazy zao fanojo tamin'ny hoe ataoko vao nanalabaka dia efa nanana tanjona hoe anao resaka ingénieur dia tafatrozany zany amin'izao fa mbola eo andalana mbola vao andalana zany lalana aloha mafimafy ihany c'est muséologique moa zany natao dia mafy aloha miditra an'le mianatra amin'izay satria concours natao hoe amin'izao tokony hoe ezaka mitady manao stage Inomi zany hoe miezaka mitady asa mihitsy amin'izao fa tsy hoe miandry hoe toloran'ny fanjakana na hoe manao asa tena. Raha ny zava-misy ankehitriny tsy misy ary fanona intsony ny ankamaroan'ny tanora malagasy fa mandeha anjamba ny sisa amin'ny fanasana fanapa-kevitra anika diso lalana tsy mahavita fianarana hatramin'ny farany na tsy mifanaraka amin'ny fianarana noratovina ny asa hita. Na tiana na tsy tiana nefa izy fitraikany goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena zany. Ny fitraikany amin'ny firenena moa zany mazava ho azy dia betsaka raha mahitsika betsaka ny bachelor betsaka ny manana licence betsaka ny manana maîtrise fa tsy voafiala izy noho ny safidiny diso dia lasa misy fitraikany be eto anivon'ny firenena eo amin'ny sehatry ny asa tanora tokony asa lasa tsy anasa satria manana diplôma izy fa tsy manana traikefa manoloana lay safidiny tamin'ny fianarana. Marika samihafa mandodina ny 10 hetsy isan-taona ny tanora miditra eo amin'ny tsenan'asa ary mahatratra 7.20 faingo 800 ny tany asa tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Maro araka izany ireo fanamby miandry ny tsiraray indrindra ny tanora amin'ny fisafidianana mialoha ny lalana ao hatrehina aorian'ny fahavitany-baka tsy ampitombo isa ireo tsy anasa. Vaovao manodidina ny fampianarana izay miatrikady goavana ireo ankizy manana olana ara-pandrenesana amin'ny fanomanana fanadinam-panjakana BEPC sy BAC amin'izao fotoana izao. Mbola olana ho azy ireo ny fanoratana, ny famakian-teny sy ny fampitambarana teny na fehezan-teny iray amoahana ny hevitra tiana ampitaina. Manamafy ny fanomanana azy ireo kosa ny sekoly amin'ny fampitana ny fampianarana ho mora azo sy azo ampiarina amin'ny fanadinana na dia mbola sarotra azy zany eto amintsika noho ny tsy fisiany fampifanarana ny zava-misy arakaraka ny toe-batan'ny olona iray manana fahasembanana. Ho an'ny amin'ny akama ankany Marena 7.20 hektara nisy 5.20 ireo ankizy niatrika ny CEP omaly, 1.20 hafa kosa no hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC sy ny BAC ho avy io. Fanadiadiana eo amin'ny ridran-tsary ny tahiriny aina. Manana zo mitovy amin'ny ankizy mpianatra rehetra ireo mpianatra manana olana ara-pandrenesana na misy aza ny fahasamihafana. Na eo aza nefa zany hita ary tsapa fa misy elanelana goavana eo amin'izy ireo amin'ny fomba fanatanterana fanadinam-panjakana. Manatombo ny olona manana fahasembanana amin'ny fisian'ny fotoana fanampiny mba ahafahany mifantoka sy manoratra tsara. Eo ihany koa ny fananany mpiadina mpandika teny amin'ny teny tanana na ilay antsoina hoe interprète en langue de signe. Saingy lesoka goavana ary mbola tokony hovana eto amintsika ny ampifanarana ny zava-misy ianan'ireo olona manana fahasembanana amin'ny fanadinam-panjakana noho ny tenin'ny tanana fitenin'izy ireo voalohany. Sahirana ry zareo amin'ny fanoratana. Iny zany tena fanampy anankiray goavana mihitsy amin'ny olona marenina maneran-tany mihitsy zany dia sahirana amin'ny fanoratana. Kanefa ny antsika zao fanadinam-panjakana hatreto aloha mbola tsisy mihitsy hoe fampifanarahana manokana, adaptation zany hoe no an'ny ankizy manana fahasembanana ohatran'izao dia tsy atao amin'ny fanoratana indray ny azy fa atao amin'ny zavatra hafa ohatra hoe teny tanana ve sa ahoana fa ny antsika aloha zany zao mbola fanoratana dika izay fanampy lehibe goavana amin'ny fanamafisana ny fanoratana ho an'ny ankizy marenina fa any amin'le fanadinam-panjakana mantsy rehefa avy eo tsisy afa-tsy le soratra sisa amin'ny asa dia le ampiny anankitelo zany nanamafisana an'le fahaizany fotsiny fa le soratra tsy maintsy ataony rehefa fanadinam-panjakana. Iny zany tsy maintsy mbola asiana fiheverana asa amin'ity fanovana ity hoe ahoana kaino ahafahan'ny ankizy mba hitovy herijika rehefa fanadinam-panjakana fa tsy hoe izay ankizy mahay tsara ny manoratra ihany no atao hoe mahay. Manoloandreo manamafy ny fahaiza-manao ny mpianatra ny sekoly hatrany amboalohany ka nametrahana ny UDL na ny fomba fampianarana voavolavola ho sahazany rehetra. Ifantohan'ny fampianarana amin'izany fanamafisana ny fanoratana izay tena olana goavana ho azy ireo. Mampiasa fomba efatra ny mpampianatra ampitaina ny fahalalana mandritra izany. Le fampitana zany dia le amin'le mpampianatra manazava lesona iny mampiasa fomba efatra izy varavakely. Ny anankiray zany dia hoe efa mahazatra antsika le hoe manazava ambava miteny zany le mpampianatra. Amin'iny teny iny koa nefa ny anay
miampindray zany hoe teny tanana satria misy ankizy manana izay filany zay ao dia ao anatin'ny kiny hoe ampitaina amin'ny alalan'ny jery ilay izy zany hoe tohana anjery resaka support visuel zany be dia be tsy maintsy ampiasaina ao anatin'izay satria ilay ankizy masony tena miasa kokoa dia ny fikirakirana tena atao be dia be ary ny farany dia le fanoratana moa zany le fanresahana teo tsy maintsy amafisina izay fomba efatra zay zany tsy maintsy hita foana. Andro maromaro tsy atongava ny fanadina-panjakana BEPC sy ny baccalauréat anatin'ny fanomanana tanteraka ny mpianatra. Raha ny taranja matematika no manahirana ny ankamaroan'ny mpiadina, ireo taranja fototra mihitsy no sarotra ho an'ireo mpianatra manana olana ara-pandrenesana no ireo mpampiasa soratra be loatra toy ny malagasy, ny filozofia, ny tantara sy ny jeografia. Manana hevitra maro ampitaina izy ireo saingy tsy tafavoaka noho ny fanadinana mbola atao an-tsoratra. Ny hevitra ao an-tsainay betsaka sady tsara fa le hanoratra an'ilay sarotra dia lasa tsy mitovy zo amin'ny olona mandre zany izay rehefa hanao azy satria tsapanay mihitsy hoe sambatra le olona mandre hoe izay hevitra ao an-tsainao dia tafitany ao amin'ilay soratra daholo fa ny anay marenina zany tokony hoe asehoanay amin'ny teny tanana zao le izy dia tena mivoaka tsara le izy fa raha vao hoe avoaka eo amin'ny fehezanteny tena olana be aminay marenina mihitsy le manoratra fehezanteny eo amin'ilay voambolana tena tsy ampy voambolana mihitsy izay indraindray voambolana tsy tokony ho soratana no soratana eo raha olona mandre maty zao dia efa eniny foana le voambolana fa ho anay marenina mieritreritra ela be zay fa inona moa zany voambolana amin'izany hevitra ao an-tsainay zany ny sarotra aminay na mahazo an'izay soratra ao anaty boky na laza adina tena manatona matetika amin'ny mpampianatra aloha zay amin'izao mba hijerena le fehezanteny hoe mety ve ty mba amboary kely ty fehezanteniko ty dia mba iomananay amin'le rehefa hanoratra an'le izy any amin'ny baka zany dia ohatr'izay koa iazahanay hoe atao tsotra ny fehezantanay hoe lazaina dia milaza dia efa mihainy fotsiny. Raha ny tety androm-panadinana ho tanterahina ny 9 jolay hatramin'ny 7 jolay 2024 avy izao ny fanadina-panjakana BEPC, ny 17 hatramin'ny 1 aogositra kosa ny fanadina-panjakana baccalauréat ho an'ny fampianarana ankapobeny sy ny tapany voalohany amin'ny teknika ary toy ny 14 hatramin'ny 17 aogositra ny tapany faharoa amin'ny baka teknika. Misy valo mianadahy ireo mpianatra ato amin'ny akama na akan'ny marenina no hiatrika ny BEPC ary valo mianadahy hiatrika ny baka amin'ny taom-pianarana 2022 ity. Ny 17 kosa ireo nanao CEP omaly. Vaovao ny sosialy miroso ary tsy hemitra amin'ny fanadiovana ny tanàna n'Antananarivo toy ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ny komina Antananarivo renivohitra. Sarotra ny anao tombana ny zava-bita saingy ny asa no aleo isara ho ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna n'Antananarivo androany. Teo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazavy sy mbola hava-tsara. Mitaky fiaramentany rehetra ny fanarenana sy ny fandrindrana ny renivohitra ho ny filohan'ny delegasiona manokana tanàna n'Antananarivo ireo olom-pirenena ihany no afaka mitsara ny fahombiazan'ny asa na tsy tanterahiny komuna. Anisan'ny fanamby lehibe ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy mora tanterahina nefa izany ary mitaky fotoana saingy tsy hembotra amin'ny fampiarana ny lalàna ny komuna satria tsy afaka handroso ny tanàna raha tsy misy ny filaminana sy ny fanarahan-dalàna. Mihevitra ireo mpivarotra sasany fa afaka mivarotra eny amin'ny arabe rehefa tsy mahita toerana hivarotana hoy ny fanazavana ka izany indrindra no mahatonga ny fanamafisana ny fanaraha-maso. Mandeha tsy moramora izay amin'ny fanaovana an'izy eo, tsy mora ny fanalana ny mpivarotra eny amoron-dalana aloha. Fanadiovana tsena tianao tanena manko sira le tsena amoron-dalana. Tsy mora ny fanalana azy fa na izany zany tsy miembotra ndaminana ny atao anivon'ny commune urbaine Antananarivo satria tanàna tsy manana discipline zany tsy androso na rovinana rovina. Rehefa hitanao tsena tsy manara-dalàna dia voakasika daholo, tsisy akanaraka. Izay tsy manara-dalàna hoa. Rehefa hitanao tsy manara-dalàna dia kitihana daholo. Izay tokony ho tsapantsika rehetra. Io foana no olana mianjady. Tsika mieritreritra foana hoe rehefa manana raison tsika rehefa hoe afaka mahita toerana eto satria tsy ampy ny toerana dia manana marina zany hoe apetraka eto ny entana dia mivarotra mety fe zany ao atsika. Raha samy anao an'izay daholo ary ny vahoaka izay sairana amin'ny
efa fantatsika fipolo isanjato malagasy ny sahirana amin'izao fotoana izao ka andeha hivoaka izy ka metraka varotra ery amin'ny arabe eny dia izay ny hitantsika hoe solution fa avany olana misy rehetra tao firenena. Mandray ny tsikera rehetra ny tompona andraikitra eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra saingy ilaina koa ny fiara mitady vahaolana manoloana ireo olana maro sedray ny tanàna momba ny raharaha SMGD kosa dia fantatra fa eo am-panarenana ity orinasa natsanga mpitantana teo aloha ny fiadidiana ny tanàna amin'izao fotoana isy ny tatitra avoaka afaka iray volana anazavany zava-misy. Ankoatr'izay maro amin'ireo fananany komuna no tafiditra ao anatin'ny antoka mifandraika amin'ny tiraraha ity ka tsy maintsy tohizana ny fandoavany trosany KNAPS. Ny SMGD dia orinasa natsangana tamin'ny natsanga mpitantana teo aloha. Tsy mora koa ny zavatra misy ao anatin'ny SMGD, miezaka manarina sy tafarina izahay aloha fa inoko amoaka bilan izay andrasanareo izay afaka ray volana na roa volana eo andraisanay ny décision inona ny tena anaovana anazy eo. Mitrosa ianao dia tsy maintsy aloha nitrosan'olona, izay tokony ho fantatsika. Ary ny olana ngeza be amin'ity resaka trosa ity ny fananany komuna maro dia maro hypothèque amin'io resaka SMGD io ary izay tsy afaka anapahakevitra amin'ny fomba fandravana ny SMGD zao dia zao satria tena misy zavatra farak'izay manahira. Ianareo ny tiganjany hypothèque izany manko hoe inona no lasan'olona raha ohatra ka tsy alohantsika ny trosan'olona. Mbola tsy manana vina irotsaka hofidiana ny bentanàna ny PDS n'Antananarivo raha namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety maro izy ireo olana mila vahana eto andrenivohitra ary tsy fotoana andiniana an'izany izao. Manodidina izay vaovao izay manamafy ny fanentanana amin'ny hetsika fanadiovana sy fandaminana ny tanàna ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Nidinay fotony teny amin'ny 720 hektara vao ny andrefana ireo tompona andraikitra androanana nateraka izany ka manamafy ny antso ho an'ireo tompona trano miorina ambony lakan-drano izay voararany lalàna manan-kery eto andrenivohitra mialoha ny fandravana raha tsy manao izany ny tompony. Misy hatrany ny fifampiresahana sy ny fifanakalozany amin'ireo voakasika mialoha ny fampiarana ny lalàna hoy ny fanazavana. Nisy tamin'ireo voakasika no nandrodana avy hatrany ny tranony an-tsitrapo nandritra ity fidinana ifotony ity natao izany hoy ny fanamafisana ho an'ny tombontsoany maro. Fanadiadiana. Voarara ny lalàna manan-kery eto andrenivohitra ny fanorenana eo ambony lakan-drano no ny fitandrona ny fahadiovana sy ny fikorianany rano. Miditra antsehatra manoloan'izany ny fiadidiana ny tanàna manadio sy mandamina ny fotony. Nidina teny akaiky ny mosika 720 hektara vao ny andrefana nanamafy ny fanentanana ireo tompona trano miorina ambony lakan-drano mialoha ny fandravan'izany ny komina Androany. Efa nampilazaina mialoha ireo voakasika rehetra. Nisy ny fifampiresahana sy ny fimpitoana nomena ka aorian'izay raha tsy mandrava izany izy ireo dia iroso amin'ny fandravana araka ny voalazan'ny lalàna ny avy amin'ivon'ny komina Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana. Hatreto aloha zany 7 isanjato, 5 isanjato manaiky le olona nala an'le izy. Hitantsika fa raha ohatra tsy manala an'le izy dia misy ny didy amandalàna fehiny zany dia tsy maintsy hiakatra ambonimbony zay fa raha ny zava-misy androany aloha dia mizotra tsakany sy andavany aloha hatreto. Efa somary elaela ihany nanomboka amin'ny fampandrenesana fa namafisy zay fampandrenesana zay tao anatin'ny 27 ora zay nakaty zay tsara mba marihana fa rehefa mandeha le fampiresahana sy filazana dia misy vokany tsara izy ho an'ny rehetrarehetra. Voakasika ary ampiarana ny dia avokoa izay ahitana tranga fanorenana ambony lakan-drano manerana n'Antananarivo ho ny fanamafisana. Itony asa fanajariana hitandrona ny fahadiovana sy ny filaminan'ny tanàna. Ambonin'izany ny fitsinjovana sady ny fotoam-pahavaratra isorohana ny fiakaran'ny rano. Io zany tena zay rehetrarehetra eto an-tanàna n'Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy ho atao ohatran'izao daholo indrindrandrindra ho an'ireo kanalina zay mamoaka rano miteraka tondradrano rehefa avy ny fahavaratra. Dia miezaka foana izay anatanteraka an'izay tsy atao 67 hektara ihany fa na any Peflo na ary atao madiny ho avy amin'ireny toeran'ireny daholo izay rehetrarehetra no an'izany. Nanaiky andravany trano miorina ambony lakan-drano an-tsitrapo ny mpivarotra iray nandritra ny fandalovany teo anivon'ny komina hovitaratra ho an'ny hafa. Na izany aza nefa miantso ny fahatsapatena ny rehetra ny tenany sy ny fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra ho an'ny tombontsoa iombonana. Nandresika anay androdana le zany
mba ho tombotsoan'ny rehetra hoe mba hisy vahaolana satria ny olona mieritreritra hoe ato ny olana amin'le fahatsetsema nefa mandeha ato fa le manodidina any efa tsy misy fanamboarana intsony dia tsy mivoaka le rano dia izay zao eto miasa dia tombo rano be mbola io tazany dia aloha mba tsy isian'ny resaka lava be zany dia nanapa-kevitra hoe aloha to dia rapaina iny anay dia mba voavaha daholo ny olana rehetra mba tsapany zareo hoe tsy eto ihany ny olana fa ny rehetra mihitsy efa tsy asa efa fampiresaka ihany izay fa ny hafa olana nangatahako amin'izareo efa nanana eritreritra izay ny andravanyity fa mba raisy ilay andraikitra amin'ilay rehetrarehetra fa tsy eto ihany mijerena dia be dia be koa ny olana ohatr'izao fa mila arahana maso daholo tsy fahavaratra tsy mainandro fa saika dibo-drano mandavataona ny eto amin'ity toerana ity ho irom-ponina manoloana ny fahatsetsema ny lakan-drano miamavy kosa ny fahavoazana rehefa avy ny orana efa misy ny ezaka ataon'ny fiadidiany tanàna amin'ny fanadiovana saingy mila ny firaisan-kenany rehetra izany azona vahaolana maharitra momba izany hoy ny fanamafisana matetika moa ireo olona samy eto tanàna matetika amin'ny party iny dia mantsy foana diredolo dia samy miara-manadio an'le manala an'le rano zay ety zay foana mazana ety ohatr'izao zao ny rano ety zao miakatra be mihitsy le dala le famahan'ny olana zao fa hoe mety fa le nakabetsahany le tsano ravarava ty tsy mampalahelo any sasa olana zany amin'ny aty moa raha mandeha tsara zany ny dala dia faly zay ety dia mba tsy miakaratsony ny rano mba tsy tonga aty amin'ny arabe saky ny fahavaratra dia mijaly tena mijaly be zany zay ety e tena mijaly le rano na ny lalana tery mihitsy zany tena tery tsentsana ny lakan-drano dia tsisy idiny tsisy andanan'ny rano mihitsy mety aloha izy amin'ny ambonin'le lakan-drano le toerany tsy mety fa dia izao zany mahafinaritra zany mba hoe miara-misalahy zany manao an'ilay fahadiovana sy ny fandehanany rano mbola tsy nisy fandravanana ataon'ny komina androany fa fanentanana no natao tamin'ireo voakasika mialoha ny ampiarana ny didy fanoavaozina sy no atsaraina ny kianja fanaovana fanatanjahantena iray ao amin'ny fokotany tsararay Ambohimanarina fotodrafitra safahavalo sady farany ao anatin'ny tetikasa pépinière urbaine d'Antananarivo na ny PUA Narcisse Karazafy mbola avatsara ampifanakaiky ny tanora sy ny ankizy ny fanavaozana natao teto amin'ny kianja tsararay Ambohimanarina atanjony any anomezana toerana iombonana ho an'ny mponina ahafahana manao fanatanjahantena mifanerasera ary manatanteraka hetsika samihafa sady mamala ny filan'ny fiarahamonina andavanandro ny antsony tokony hitandrona trano ny fahadiovana sy ny atsarany ity fotodrafitra sahitiny filohan'ny délégation manoka ny tanàna n'Antananarivo zavatra ohatr'izao dia inoko fa anome fanatsarana ny tanàna aloha ny voalohany indrindra ary mba ahafahan'ireo tanorantsika mba anana fialamboly zay ny tena vitray fialamboly satria hitanareo ny zavatra misy eto amin'ny firenena lasa variana any amin'ny zavatra fa ny akabetsahan'ny tanora amin'izao fotoan'izao ka izay ny apresiana an'ireo mpiara-mombonantoka hatrany mba hifametanana satria tsy ho efa nirery ny fanaovana ny zavatra toy izao ary isorana an'zareo zay fanomezana fotodrafitrasa zay tanareo fa tsara tarehy tokoa ary inoko fa raha miverina eto isika amin'ny heritaona ohatr'izao dia mbola hijanona ohatr'izao ty toerana ity navaozana ihany koa ny toerana fanasan-damba mba hanatsarana ny fepetra iasan'ireo vehivavy mpanasa lamba sy antohana ny toerana azo antoka kokoa ho an'ny ankizy avelomina amin'ny alalan'ny fiara amin'ny tantana iarahan'ny komuna Antananarivo renivohitra ny fokotany ary ny fikambanana tsara voatra ny fitantanana ny kianja mba haretany fotodrafitrasa sy ampiasain'ny mponina mandritra ny taonany fandimby niaraka tamin'ny famolavolana ny tetikasa dia volavolaina ihany koa io association tsara voatra izay mampivory ny olona karazana sokajiny olona sy ny acteur rehetrarehetra eto Tsararay ao ny mpanao fanatanjahantena ny vehivavy mpanasa lamba tsy ambany aty satria ny toerana atao koa dia natsaraina ny EPP ny mpanao sport rehetra ny olobe eto an-tanàna dia mampivory andreo zany izay association izay izay andray an-tanàna ny fitantanana amin'ity toerana ity. Ny tanjon'ny tetikasa tsara marihana fa ny tetikasa dia tsy fotodrafitrasa fotsiny ihany fa tantsoka ihany koa an'io association io mba handray an-tanana an'ilay fitantanana izany hoe tsy tapitra eto izany ny tetikasa fa mbola mitohy amin'ny fanaraha-maso ny fitantanana mba vita amin'ny atsakany sy andavana. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny kianja kanto Tsararay eto amin'ny boriboritany fahenina tafiditra ao anatin'ny tetikasa pépinière urbaine d'Antananarivo ity fotodrafitra ity izay tanterahan'ny Greta miaraka amin'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny fanohanany agence française de développement.
eo amin'izay vaovao ny sosialy izay mampitarena ny rehetra tatoato ny fahatapahan-jiro sy ny fidina ny tanjaky ny herinaratra amina faritra maro manerana ny nosy mbola tsy mampiatra ny fahatapahan-jiro mifandimby anefa ny jirama raha ny teny mitana avoaka saingy noho ny fiovaovan'ny famokarana amin'izao maintany izao dia betsaka ireo fahasimbana fitaovana misy ny fanamboarana atao ka fantatra fa afaka andro vitsivitsy dia tombo ny famokarana herinaratra fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny Artanjona. Manomboka midina ny tanjaky ny herinaratra eto amintsika avy amin'ny fiovaovan'ny famokarana amin'izao fotoana ny maintany izao no mahatonga izany raha ny fanazavana avy amin'ny orinasa jirama ka mahatonga ny fahasimban'ireo fitaovana fitsinjarana herinaratra toy ny tarby ny vata fanapahana herinaratra ny vata mpanova herinaratra manoloan'izany mitady vahaolana ahafahana mampisitraka herinaratra ireo mpanjifa araka ny tokony ho izy ny jirama. Isan'ireo fepetra raisina manoloana ny fiainan'ny vokatra azo avy amin'ny riadrano ny fampiodonan'ireo milina roa manana tanjaka amin'ny totaly 30 mégawatt ao amin'ny taky jirama Ambohimanambola. Ity taky jirama ity eto Ambohimanambola no anampy antsika amin'ny fiatrehana koa izany maintany izany. Amin'ny afaka eo amin'ny 4 andro 5 andro eo dia andeha ny gropy anankiray eto izay amoaka any amin'ny 520 mégawatt farafahakeliny. Io 520 mégawatt io dia ameno ilay tsy fampina amin'ny fidinan'ny rano amin'ireo centrale hydroélectrique atsika sy koa amin'ny tsy fampiny masoandro indraindray amin'ireo centrale solaire tsika. Afaka any amin'ny faraparan'ny volana jona indray dia velona ny fitatanteraka zany ny fitsirihana sy ny famerenana aminao ny ilay gropy faharoa izay amoaka koa 520 mégawatt. Fitambarany voky atao amin'ity taky jirama eto Ambohimanambola ity zany dia ahatratra eo amin'ny ahatratra hatramin'ny 30 mégawatt na mety loatra. Araka izany any amin'ny fiandohan'ny volana jolay any ho any dia tsy tokony ho betsaka intsony ny fahatapahan-jiro eto amintsika. Lafim-baovao hafa olona roa tapitrisana no mivelona amin'ny asa tanana eto Madagasikara. Ny 10 etsy amin'ireo no anatin'ny sehatra ara-dalàna. Manamafy ny ady sisika ampivoarana sy ampiroboroboana ny asa tanana eto Madagasikara ireo mpisehatra manoloana ireo olana maro lafy sedran'izy ireo mpanatanterana ny asa manomboka amin'ny famolavrana izany hatramin'ny famarotana ny vokatra. Mila omendanja ireo mpanao asa tanana noho izy ireo mampidi-bola betsaka indrindra kanefa sokajiana ho faralaina asa matetika. Manamafy ny famahanan'ny olana ankilan'izay ny ministera mpiay nandritra ny famaranana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana androany. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny Tahiriny. 4.7 ka hatramin'ny 7.7 isanjato ny arikarena fahoben'ny Madagasikara dia avy amin'ny asa tanana. Raha tamin'ny taondasa 920 tapitrisa euro mahery ny sandan'ny asa tanana malagasy naondrana tany ivelany. Tsy takona fenina fa mibaribary ary fantatry ny rehetra ny olana sedran'ny mpanao asa tanana malagasy. Fantatra fa olona roa tapitrisa nefa no mivelona amin'ny asa tanana ka tokony hatsahatra ny fiheverana azy ny asa tanana ho faralahana asa fa omendanja manokana ho ny fanazavana. Ankoatran'ny olana akora fototra mbola hitadiavan'izy ireo vahaolana matipaika ny fampiofanana azy ireo anana kalitao mendrika hifaninana amin'ny any ivelany indrindra amin'ny famoronana lalam-barotra. Ny akamaroan'ny akora tsara voafantina dia lasa voaondrana daholo. Izay nefa mangataka hoe aoka izay mba hisitraka an'izany areto moa mbola averina foana hoe takany misy ireo bois-saisie izay nogeazina hatramin'izay dia mangataka izay hoe raha mba omena ny mpanao asa tanana izy ireo mba ahafahanay miasa izany. Tsy voatery avoaka ny ivelany ilay izy fa na isika atao toerana raha dia afaka misitraka an'ilay izy mba ahodina ho vokatra vita ilay izy. Tahaka an'izany koa ilay fiofanana ahoana no ampitomboana ny fahaiza-manao sy ny trakefan'ireo mpanao asa tanana satria raha antsika malala fa izany mpanao asa tanana izany dia tsy nandalo tsy misy fianarana manokana eto Madagasikara ho an'ny asa tanana fa matetika dia famindrana amin'ireo lova avy amin'ny ray be sy ireo ray aman-dreny ilay izy na ny hoe apprentissage traditionnel hozy isitsika
dia izay zavatra izay no tokony ho avoazina manaraka ny toetrandro. Eo koa ny tsenam-barotra izay tena irantsika malala fa tena tery dia tery satria sahirana mpanao asa tanana amin'izany famoahana izany dia tsy misy ny asa tanana raha tsy misy ny akora fototra ary tsy tokony hijanona eto avokoa ireo vokatra raha ny tokony ho izy manamafy izany ny tokony isiny ny tohana ho azy ireo hoy ny fanazavana. Ny asa tanana raha teo anisan'ireo sehatra tena mampidi-bola betsaka indrindra. Rehefa entana voahodina dia tokony hivoaka daholo fa tsisy condition fa asa tanana dia tokony hivoaka malalaka zany ny asa tanana satria ny asa tanana mividy ny vazaha dia tafajanony eny amin'ny aéroport ka dia miantso fitondram-panjakana zay mba hijery an'izany satria ny asa tanana tompoka dia ambony indrindra par rapport ny ataontsika hoe raha ataontsika hoe zone France angamba mpanao asa tanana betsaka noho ny zone France tokony tohanana mpanao asa tanana tsy tokony hisy zone France fa ny asa tanana tokony tohanana dia mandroso Madagasikara satria mampiditra devise maro angamba ny asa tanana. Manamafy ny famahana ny olana ny ministera PIA nandritra ny famaranana ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana naseho ihany koa ny asana vohitra tao aorian'ny filakevitra nasionaly ny asa tanana ny volana desambra lasa teo. Amin'izao fotoana mampivelatra ny teknôlôjia izao ihany koa dia misokatra ny sehatra anapaka ahafahantsika ny fampizarany vaovao sy ny tsara ho fantatra rehetra momba ny asa tanana sy ny mpanao asa tanana. Tsy kely indrindra ny fampiakarana lentan'ny vokatry ny fahaiza-manao ny mpanao asa tanana dia anisan'ireo tetikasa samihafa momba ny fampitaovana ireo izay nisoniavina teo ka maro izay afaka hisiraka izany. Eto dia te hanamarika hoe mangataka ny Zaiona mba ampanao fiofanana manokana mpanao asa tanana. 410 ireo karazana lalam-piariana amin'ny asa tanana malagasy, 410 kosa ireo karazana asa amin'izany ny faran'androany moa ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana. Maresaka avy any ivelany horohorontany mahery vaika mirefi 1.7 tamin'ny maharefin'ny Richter no namely ny faritany Sulawesi tany Indonésia omaly. Tsy nisy satria toy ny any fohy fa lehibe kosa ny fahasimbana vokatra izany any ka voatezina mpiatony asa ny hopitaly sasany tany antoerana. Tsy voaity no trangana horohorontany mahery vaika tao Indonésia fa matetika ny aran'izany ity firenena itiziny tamin'ny taona 2022 no isan'ny mafindrindra ka nafatesany olonanjatony fanampanazavana. Ny trangana horohorontany mahery vaika tao amin'ny faritany Sulawesi Indonésia omaly talata. 1.7 tamin'ny maharefin'ny Richter ny erin'ity horohorontany ity ary tsy izay ihany fanarahina horohorontany madinika maromaro zany ka ny mahery indrindra dia manodidina ny 4.9 ka hatramin'ny 5.2 tamin'ny maharefy Richter. Niovitrovotra nandritra ny iray minitra mahery teo ny tany araka ny fatsapan'ny ponina tao palu renivohitry ny faritany ny Sulawesi afovoany izay ahitana ponina manodidina ny 4 raha ny tatitra dia tsy nisy ny any fohy tao aorian'ny loza saingy lehibe ny fahasimbana tamin'ireo toerana maro. Ho fiarovana ohatra dia nafindra tany amin'ny ivelan'ny hopitaly ireo marary. Araka ny fanazavany sampandrara Amerikanina misana ny fanaramaso ny horohorontany na ny USGS dia tany amin'ny 940 kilometatra atsimo atsinanan'ny palu no nisy ny ivon'ity horohorontany ity ary tany amin'ny 10 kilometatra ambany tany no nitrangan'izany. Anisan'ireo firenena ahitana horohorontany matetaka Indonésia no izy andalovan'ny tsipika avakivakiany tany maro. Tany amin'ny taona 2022 nisy nitrangana horohorontany natratra 4.2 ny heriny namely ny manodidina ny Mamuju tao amin'ny nosy Sulawesi nafatolona maherinjato izany horohorontany izany ary olona narivo no voatezina tory tany ivelany nandritra ny andro maromaro noho ny fahatahorana ny mbola isin'ny horohorontany vaovao manaraka indray. Ny mikasika ny dragon bleu de mer sy ny tany efitra antsoina hoe lansoano hafakely entina amintsika anio arahoary. Dragon bleu de mer na hirondelle de mer no iantsoana ity biby manana anarana siantifika hoe Glaucus atlanticus ity. Karazany irony hazan-dranomasina antsoina hoe mollusque irony ny dragon bleu. Araka ny anarany dia manga sy volondavenona ary fotsy ny lokony. Mirefy 3 hatramin'ny 9 cm ny halavany ary manana elatra maromaro izy ka natonga ilay fiantsoana azy hoe hirondelle. Tsy afaka mandehaingana loatra ity karazana biby ity ka manaiky entin'ny ranomasina mitsikafony eny fotsiny. Iray metatra isan'ora ny hafanganam-pandehany. Mamoaka poizina ny tsindrona voakan'ny hirondelle de mer ary tena marary raha tratrany toy ny an'ny méduse.
isan'ny antony tonga ny ranomasina ao amin'ny nosy iray amin'ny Île Canaries any Espagne tsy azo irobona araka nambariny manam-pahefana any an-toerana taoriana ahitana ity karazam-biby ity teny amoron-dranomasina. ao amin'ny valan-javaboary antsoina hoe Lançois Marenses ao Marano ao Brésil no misy ity efitra miavaka ity. Tongo-pasika fotsy misy farikely mifandre amin'ny ranomasina eny antsefatsefany eny miloko manga ilay antsoina hoe turquoise. 5.2 hektara ny velarany ity tany efitra ity. Misongadina ny tongo-pasika fotsy sy ny fary sainga ahitana karazan-java-maniry toy ny alaongo na mangrove ny toerana sy fonenana ireo karazam-borona ity tany efitra brezilianina miavaka ity. Dia iny tranga hafakely iny tongo-gasy tongo-vavy nentina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alarobia ity. Ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandram-pitafa ho manaraka indray tongo-gasy tongo-vavy.